Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Nanambady fanahy. Tantara no Soratany. Ariel sy Alkitefson. Ireto avy no hanome aina ny tantara. Ny aina avy Yasina avy niaraka tamin'ny ny aina Razafy, Fahendrena Raherinambinina, Mamitiana Jeremia ary Nalitsao. nanantotosa sy ny kirakira ny lafiny ara-teknika. Fanamby. Andro 15 sady farany. Fa inona no nanaitra teo? Feo ana fiara. Ie, tena feo ana fiara mihitsy le eniko teo e. Ary nakaiza Linda? Lasa nivoaka ve? Aleo aloha jerena ny ivelany any mihitsy ka. Sady jery an'le fiara tonga teo ihany koa. Ny ratsy ho entina ihany ny antsy fa tsy haina olon-dratsy zany eo zany a. Iny misy jery tazako manangasanga. Ary manatona makatiany izy zany e. Ie, tena fiara mihitsy iny e. Fa ninona ty amin'ty andro amin'ny 12 sasany alina. Ary aleo aloha tonga dia mitapy feto ambadika ty hazo lehibe ty e. Tsy maintsy andalo eto mantsy zao iny ny ary mety anaraka ny lalany an-trano mihitsy. Asa, mety ho any amin'ny commune Mahazina angamba. Tena ela vao tonga ty marina. Ny lalana raha teo koa moa ratsika. Aleo aja mihitsy ny fiara fa efa kaiky ny toena raha tia kopiny polony meny sekoly sitraka ty. Aleo to mahasisy fotsiny. Zay. Ary aleo alaina ny zavatra tokony ilaina rehetra. Ny rano voasina sy ny sisa. Fataony janona. Dia iny fa nisy olona mivoaka. Ary mandeha irery any zoko izany e. Andrasa rahana vato afara dia ambanana ny antso avy hatrany. Tsy fantatro tony napakarana mpamono olona mantsika. Angina be izany toerana izany a. Aiza amin'izao izany ny toerana ny tompindry zareo. Aleo zay koko moramora avy ato afara ato. Aza mihetsika fa antsy lavalery ty ampelantanako ty a. Ary aza mitetiky ny anohatra fa tsisy 2 segondra dia voarasako amin'ity ny tendanao manontolo. Fa to sitraka. Dadavara, fa ahoana izao? Ahoana amin'ny ahoana fa izao e. Fataiza ianao ry sitraka. Dia aiza koa Linda? Ary izy olona miaraka aminao io? Lava be zany ry Asina. Izy aloha le m'opératorien lazaiko andry e. Faly miona amin'ny Asina. Faly malala anao tompoko. Fa zany eo ihany reto fa aiza Linda? Na za koa aza ny mitady azy ny voako teo e. Rehefa za le nandeha nitady azy iny mihitsy no natazana jiro ah. Nijereko fa fiara ary nanatona taty le izy. Ary tsy iza ny tao anatiny fa mopera e. Ka andao ary tadaviny ety amin'ny manodidina izy e. Ka efa nijery ihany ary Asina fa tsy hitako izy a. Any amin'ny lapany Mahazina izy. Manina hoe ry mopera? Inona nataony any amin'ity andro alimbe ity? Zany e, noentin'ny fanaratsy any izy. Lapaiza? Le ary ambadika itsy avoana itsy ve? Eny anaka, ary tsy maintsy manavitra azy antsika. Tena tsy misy zavatra azoko reto a. Ary andao jerena any izy. Manana finoana dia mivavaha e. Zay no ahafahantsika mandresy ny ratsy. Finoana ny foham-panahy, ary koa ny vatana fa hiatrika atsika. Andriamanitro, fa inona ary izao zava-mitrango izao?
entina ihany aloha ny zava-maranitra ato fa tena tsy hay izay hitranganiko. Ka ndao ary arao aho aleo zany no mitarika ny lalana lasa zao. Avereny zay teneniko. Ao, Akbahy Ratos. Akbahy Ratos. Vary lasa tamaly faro. Vary lasa tamaly faro. Misarto emlato. Misarto emato. Vary lasa tany Akbo. Vary lasa tany Akbo. Akbahy Ratos. Vary lasa tamaly faro. Misarto emlato. Vary lasa tany Akbo. Tonga ihany tsika. Lasa mandrivotra be ne zany andro zany. Ino a? Aza matahotra skiny ny hery. Dia aleo zany hiditra voalohany. Oay, fa ataony tsahatra le rivotra teo. Andao amonjy malaky an'ry efitra mazavazava ry tsika. Angana. Andao ary. Andraso reto. Io afovoany io Linda ary mopera. Io anaty faribolana voadidina labozia io izy. Linda? Andriamanitra toa niodina ny lohany. Nitsotroka ho azy teo koa ny andro. Fa ahoana izao mopera? Io miara-mandoalika dia miara-mivavaka e. Ray anay azy eny an-danitra. Ho amasinana anay anaranao. Ho tonga ny fanjakanao. Etia tany takana eny an-danitra. Eo anay anio ny haninanay isan'andro. Avy alao ny fahotanay. Tahaka ny namelano izay nanao ratsy taminay. Aza velanao azo ny fotoaman-dratsy zahay. Fa manafahanay amin'ny ratsy. Amen. Tonkiendainy Linda mopera. Dia engainy ambony mihitsy anie izany ry iasiny. Eno a? Sitraka ranovoasina. Ay izany ranovoasina izany. Tia kosa angambaka. Amapaso. Amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Tsy faly. Aela. Ino tatazo re. Ny rasiny tena tsipitery amin'ny rindriny sitsaka marina. Ararotoka amin'izao. Aiza lehilahy kiroa. Aiza dieto apetraka eto ambony lohany amin'izao variana izao. Miala ny anaran'i Jesosy. Nisy aloka mainty be ny voaka vao amin'ny vavan'ny Linda. Mitalefoka Linda. Linda. Iasina. Fonjeo a. Loza marina fa nivadika biby lava le firavaka teo amin'ny tendan'ny Linda ary manan-kenda azy. Mopera, fonjeo Linda. Indray dia efa ary tso avelako tsony. Miala ny anaran'i Jesosy. Kay, maty fa ino ty tambasiko ty? Olona ratsy talehibe. Maso mainty tanteraka. Aiza le ranovoasina teo? Aleo asiana ranovoasina ty antsika. Dia nyzao mbola miady amin'izao mopera. Ary aleo tsindroniko avaty afara amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga dia maty daholo le labozia vao tsindro ny malojao. Le biby lava lasa vovoka niaraka tamin'le peratra teny an-tanan'ny Linda. Tena mivadika boky le aloka mainty be teo marina. Fa boky iny ity e. Doro malaky iny ry doro malaky iny. Andraso ary. Zay. Lavo izy. Resy izy. Miderany herim-ponisia ary sitraka. Manam-pinoana sy manafasahiny se. Fonjeo aloha reto fa torany Linda. Manangona izay mararitsika ato. Io efa salama be io. Efa hivoaka ny hôpitaly androany ary iziko. Ay kosa. Tsara izany. Efa ato mopera. Eno ry se? Efa tiry reto ny taratasy ahafahan'ny Linda mivoaka ato a. Saorana an'Andriamanitra aloha fa tafavoaka sy velona soamantsara daholo tsika tamin'ireny zavanseho ireny. Fa eto aho dia tena mila nareo rehetra nazava amiko ny tena zavanisy. Ka tsy aleo any an-trano? Sady efa hotsika. Aleo any tokoa e.
Za koa aloha tena mila fanazavana mihitsy fa tena maizina amiko reny zavanisy ireny. Tena hoe nandeha anjamba amin'ny fotsiny any itsika. Ka zay ne ho ahy. Aloha any an-trano. Izao no tena zavanisy reto a. Mbola kely aho dia tia namaky boky be izay. Ary isaky ny anniversairako dia boky foana matetika ny kadoako. Tamin'ny 20 ans dia iny boky iny ny fanomezana ho ahy. Ilay tantara malotra ao tanam-pisasany no tena nahaliana azy matetika no mamerimberina mamaky azy. Taty aoriana dia toa azoko nofy izy ary lasa matetika mihitsy. Babony sahady ana dia mbola tany anaty nofy aza. Nifanena mivantana taminy ary ny an-trano tany aminy tamin'ny fomba tsy namposiko ary teo nanomboka ny fiarahanay rehefa naseho any any nataondry eo. Taorian'izay izy dia tsy niseho mivantana tamiko intsony. Tonga tao amiko indray izy indray mandeha izay ary nilaza fa raha te ahita mivantana ianao dia ataovy izao. Ary dia izay lasa tany masiny ireny tsika. Tena andalana dia efa nanofy ratsy saingy ohatrany hoe resy ny fitiavana azy izany dia tsy nasiako vidiny loatra ilay nofy. Ka zava-dosa ny tao ambadik'ilay nanambady fanahy. Fa iza ilay Maljo e? Mba misy afaka manazava ve? Maljo dia fanahy ratsy. Maljo dia fanahy ratsy. Zanaky namonina. Namonina moa dia devoly nanjaka be tany Kanada ary mopere exorciste maro no nianana foana ny asany. Nevitra ndrehetra fa tapitra treo ny aminy. Izany efa nanantrindrimandry nisy mitranga hafa fandraika aminy. Ary tsy diso trindrimandry keo fa dia io tokoa no zanany fa nanam-paritaka ny asa ratsiny. Boky no niinfluenseny sy nitaritany tsy kelikely any Linda. Ary dia nitotosany tokoa izany. Ny sary tao an-tsainy Linda no nalainy endrika mba ambabony mora foana anao. Fitaka neny tsara tarery tanory e. Fa ngaha dia tena bogosy be mihitsy hoy izany Maljo izany no tena tafalatsaka be tamin'ny mihitsy Linda e. Zay rehetra moa tsy isy nahita an'izay endriny manko. Izy le efa ratsy be no hitanay. Si, zay vao mazava amiko. Fa maninona moa reto raha mandehandeha kely indray tsika androany? Eny tokoa. Tena marina be. Tena hevitra mety mihitsy izany e. Ndao are. Ny fiarako noentina sady malalaka io a. Sady efa tonga eto tanahy koa ilay shoferako. Fa za dia vao Aleo zaka, mandefitra kely aloha fa lela. Le tia tsiraikitra kosa izany e. Nareo dia miaraka amiko atao riny e. Aleo lindany ao aloha fa izy avy salama. Zay neny la. Ki. Tsisy ki izany ry sitraka. Izy reto no toany eo a shoferako izy. Mianatra amin'ny anjery manontolo toanareo koa izy e. Ny masoko ve no mandrorosa? Tena mitovy tsisy valaka Maljo ty tovolahy ty. Io zareo miakara daholo ao. Miakara. Eo miakara mademoiselle. Misaotra. Misy boky hitako io akaikiny io. Hoaiza izany tsika mopera? Anontany eo ny tovavy eo akaikiny se io e. I tovavy eo anontany iny eo akaikiny se io. Izy mantsy zao ny amin'ny valiana androaniko. Hoaiza ny tianao ry tovavy? Ankatsoka. Ay, lasaritsika. Fa ataony eo ngaha tia mamaky boky. Tena tia. Ny dadabeako mpanoratra saingy efa maty moa izy. Mba afaka ilazanao sanganasa ve a? Tsy maninona mihitsy ka. Le Fonchil Derrick Fierté na le an'ity fanahy. Tarana tovovavy ray an'ity fanahy ratsy izay izy io. Ary be suspense be fa any amin'ny farany vao fantatra fa aero ny fanampy fo isaky ny 300 taona rony le nivadian'ilay tovovavy. Nadolotry ny Malagasy FM ao anao teo. Nanambady fanahy. Tantara no soratany. Ariel sy Alctifson.
ireto avy nanome aina ny tantara. Ny aina avy ity, hiasina avy ity, niaraka tamin'ny Ny aina Razafy, fahendrena Raerinambinina, Mamitiana Jeremia ary Nalidzao. nanantotosa sy ny kirakira ny lafiny ara-teknika. Fanamby.